Miarabanareo rehetrarehetra tonga somatsara eto amin'ny chaîne dia miarabanareo ihany koa tratrin'ny taona vaovao 2024. Engany mba hitondra zava-tsoa, fahombiazana, fifaliana, ino koa fitiavana ho antsika rehetra ty taona ty. Ity loko ty zany no atolotro anareo androany, tsy fampianarana loatra le izy, zany hoe tsy asehoko be anareo hoe ohatr'izao fanaovana an'ity sy ohatr'izao fanaovana an'ity, fa miara-miomana amiko zany nareo dia ndao ary hiara-iomana e. Ny lisitrin'ny produits rehetra dia ao amin'ny description. Dia mampiasa an'ity face mist ty zany hosolon'ny primer, azo atao tsara mihitsy zany. Dia fond de teint anankiroa no ampiasaiko, indray somary fotsy loatra dia indray somary matromatroka, dia afangaroko sahala amin'izao dia apetrako amin'ny tarehy. Dia borosy na brush no ampiasaiko eto anafangaroko ny fond de teint rehetra amin'ny tarehako sy amin'ny tenda tsy adino. Dia afanaiko amin'ny tanana sahala amin'izao ty concealer ity, amin'izay moramora kokoa ny fametrahana anazy amin'ny tarehy, dia amin'ny tanana no ametrahako anazy mazava ho azy. Dia asiako poudre avy eo amboniny mba tsy hitsiketsika izy. Dia ity bronzer ity no ampiasaiko, dia tsy manao contouring loatra ako androany fa manao bronzer fotsiny, zany hoe asiako loko somary matroka amin'ny tarehako mba bronzer kokoa ny tarehy, fa fotsy loatra le fond de teint hitanareo amin'izao. Dia amin'ny toerana fasiana bronzer na ny contouring rehetra no asiako an'ilay bronzer mazava ho azy, dia afangaro tsara ilay loko. Dia asiako kely ihany koa ny amin'ny oroko fa loko hafa nampiasaiko tamin'ity, jereo amin'ny description ao ny anarany. Dia afangaroko tsara amin'ny borosy hafa ilay loko avy eo. Dia ity angamba ny fotoana voalohany nanaovako volomaso amin'ny vidéo. Crème aloha ny apetrako eto, dia efa avy eo asiana poudre eo amboniny, dia efa avy eo borosina tsara ilay volo mba lamindamina kokoa. Le borosina ohatr'izao tsy dia fanaoko raha tsy tatoato. Dia afangaroko kely amin'ny borosy madio ilay bronzer, dia miditra amin'ny highlighter tsika na le concealer teo ihany no ampiasaiko, ataoko amin'ny andrina sahala amin'izao. Dia asiako poudre eo ambony mazava ho azy mba tsy hitsiketsika iny. Dia hiditra maso amin'izay tsika, dia eye primer ny atao voalohany, dia avy eo lokon'ny transition no atao eo amboniny creux, tsy eo amin'ilay creux na le lavaka zany fa eo amboniny. Moramora kokoa amin'izay ny fanisina ny loko hafa. Dia loko eo amin'ny sisiny maso sy eo amin'ny lavaka no atao faharoa, sy loko somary matromatroka. Dia ny fahatelo mazava ho azy ny lokon'ny ody maso iray manontolo. Manja maso daholo ny fiantsoanan'ireo rehetrarehetra ireo Dia tsy adino eo amin'ilay fivoahan'ny taille maso eo mba hazavazava kokoa ny maso, dia hoentiko aty ambany maso sahala amin'izao ilay lokon'ny creux na ny lavaka teo mba somary smoky kokoa ny masoko. Dia miditra mascara mazava ho azy, tiako dia tiako tokoa ty mascara ty fa manasaratsaraka ny volomasoko tsara mihitsy. Dia saika adinoko nametraka ny loko iny ambany maso amin'ny maso ilany, dia izay ataoko izao le izy. Dia avy eo manisy mascara amin'ny volomaso ambany. Dia tsy adino ny pomade, atao eo amin'ny taolagn'ny tarehy eo tsara. Dia manisy ny highlighter amin'izay, ty highlighter crème, dia mora kokoa ny manisy anazy amin'ny tanana sahala amin'izao.
De faranako amin'ny setting spray ny rehetra fa azonao atao ihany koa ny mamarana azy amin'ny poudre. De ataoko asiko lokomena, de somary matroka be ty lokomena ty hitanareo teo ny réaction-ko, de asiko lokomena hafa zany eo amboniny mba hampamaivamaivana kokoa an'ilay loko. De hiditra amin'ny volo amin'izay tsika ry zareo hanao volo tsika androany. De efa hitanareo angamba reto produits reto fa asiko an'ity produit ty fotsiny zany amin'ny voloko ray manontolo. De somary diso teto satria tokony tamin'ny voloko lena no nasiko anazy fa adiniko zany le izy, de somary sarotsarotra kokoa le izy rehefa maina ny volo satria tsy de tena hoe mitroka an'le produit be loatra le izy rehefa maina ny volo. Mais bon, anao volo zany eto tsotra le volo zany, de andao avy hatrany ary arahatra amin'ny farany. De zay ity zany no fiafaran'ilay
look izay zarako aminareo. Misaotra betsaka anareo nijery manaraka indray. Veloma daholo. Misaotra betsaka anareo rehetra nijery an'izay vidéo izay. Cliquez eto amin'ito tarehiko boribory eto mba s'inscrire na subscribe, s'abonner amin'ny chaîne-ko amin'izay anareo mahazo notification rehefa misy vidéo vaovao no manampy anahy be ihany koa izay. Cliquez eto amin'ny vidéo manaraka dia amin'ny manaraka indray zareo. Veloma daholo.